No tanterahana ny 9 septambra 7 ny fitsidiana ireo lalana andalam-panamboarana miainga eny amin'ny galana Analamahitsy ka hatreny amin'ny Masovony Riosy Ivandry. Niara-nisa lana natanteraka izany ny direction des travaux publics, direction des transports et mobilité urbaine avy amin'ny fiadidiana ny tanàna Antananarivo, ireo ekipa teknika avy amin'ny boriboritany fahadimy, ireo solitena avy amin'ny fokotany voakasiky ny asa ary ny tompon'andraikitra avy amin'ireo kooperativa mampiasa ny lalana. Natao nandritra izany ny fanaraha-masony ny kalitao sy ny fandrosoan'ny asa ary nojerena ny lakan-drano fivarinan'ny rano maloto izay manahirana amponina rehefa fotoam-pahavaratra. Notoniana manokana ihany koa ny mety andaminana ireo toeram-piantsonan'ny fiara mpitatitra. Mitondra ny fanazavana avy hatrany ny talemisahana ny fitaterana sy ny fifamezivezena ny tanàn-dehibe tonivon'ny kominina Antananarivo renivohitra Ravelson Landy. Raha mikasika fanamboaran-dalana eto amin'ny tanàna Antananarivo, i raha malala ny ezaka efa natao teo alohany amin'ny ataoko hoe fanampenana vitsivitsy amin'ny lalana natao. Fa ankehitriny kosa dia misy ny fiaraha-miasa famatsim-bola avy amin'ny Banque Mondiale izay hitantsika anaovana ny lalana miainga eo amin'ny ambasadiny Russie eny Ivandry mandra-pahatonga aty amin'ny galana ambany Analamahitsy. Indrindra no safidiana ary anisan'ny mba niadivanay commune ny anaovana azy satria raha eo Analamahitsy manomboka eo amin'ny bassin aty ambanimbany pharmacie mivoaka any amin'ny galana ambany dia anisany tokoa mahatonga ny fitohanana ho an'ireo fiarakodia avy any avaratra. Ka rehefa vita soamantsara io lalana io izay niangaviana ary nirina mihitsy hoe mba ho double voie midiny iny dia tanteraka soamantsara zany ary nisy ny fidinana ifotony maly ny tanterahanay miaraka tamin'ny arrondissement sy ireo coopérative mampiasa ny lalana iny nakatoky zareo hoe tena double voie marina ve ary niaraka nanaiky sy niaraka nahita teo moa ny isesena tao mihitsy dia ho tanteraka double voie zany ny lalana avy eo amin'ny bassin midina aty amin'ny galana iny. Dikan'izay zany dia rehefa tafiditra tômôbila anankiroa izay samy manana ny lalana lehany dia mba irina mba handeha ny avy any avaratra miaraka amin'ny fanamboarana ny circulation eo amin'ny total ny amin'ny midina indray ny amin'ny avy any Ambatobe. Izay ny fanamboaran-dalana ataontsika hoe lehibe mandeha amin'izao fotoana izao ary mitady hatrany moa ny fanohanana sy ny famatsim-bola ahafahana manohy an'izany tetikasa zany amin'ny lalana izay efa hita fa efa betsaka ireo faritra izay misy lalana ratsy eto amin'ny tanàna Antananarivo. Ny faharetan'ny asa raha ny vinavina napetraka zany dia eo amin'ny 3 volana ary nanamafy ny tale général refitry ny SMATP izay manatanteraka ny asa fa tsy maintsy hovitanina mialohan'ny faran'ny taona. Raha ny tetibidiny indray tany Ampedoana dia nisy vola teo amin'ny $1 million teo nanokanana anaovana tetikasa lalana eto Antananarivo ary ny tanàna moa no nanoritra hoe mba io faritra io no atao dia ny ekeny zany fa ny tetibidy tena hoe farany nanaovan'ny SMATP ny asa dia mbola tsy ampela tanànay.